Maro ny hetsika ny fanindran-dalana amin'ilay fivoriana tampon'ny firenena amin'ny teny frantsay izay ho tanterahana eto Madagasikara amin'ny 12 volana novambra avy izao no anombohan'izany. Isany amin'izany ny lalao question pour un champion izay niroso tamin'ny lalao manasa-dalana arahantsika ny faiza manaon'izy ireo. No tanterahana omaly ny lalao manasa-dalana mikasika ny question pour un champion ho an'ny tanora. Hetsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fionana tampon'ireo tany amin'ny teny frantsay atao eto Madagasikara. Mpandray anjara 12 no nifanitsana omaly. Ny faritra Analamanga sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena no miara-miasa akaiky amin'ny fanatotosana ity hetsika ity. Moa zany dia fanomanana ny journée estudiantine de la francophonie izay atao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina amin'ny 12 volana novambra ho avy izao. Dia ny tena votoantony moa zany dia ny fampidirana ao anatiny an'ireo mpianatra ao anatin'ny faritra Analamanga ao tanteraka ao anatin'izany francophonie izany dia mifanentanan'izy ireo fa nisy isaky ny fianarana fanitsanana tamin'ireo ankizy ireo teny amin'ny district Sansisy Kotsirairay aby dia solitena zany hoe fa eo amin'ny lalao manasa-dalana zany tsika izao dia ireo solitena efatra isaky ny district zany tonga eto manao amin'ny faninanana anankiroa ataontsika eto dia ny misy mystère ary ny question pour un champion. Dia ny roa aby isaky ny district indray no isolitena ny districtany ho any amin'ny lalao famaranana amin'ny 10 volana novambra ao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy fanatanjahantena. Ny tanjona dia mampafantatra bebe kokoa amin'ireo mpianatra ny mikasika ny francophonie, inona no tantara ny atongavana tamin'izany francophonie izany, inona no izy aby ireo firenena mandray anjara amin'izany, inona ny atao anatin'izany sehatra izany ary indrindra hoe inona no tombotsoa azo amin'ny fandraisana izany fionana tampony ao anatin'ny francophonie izany. Samy manana ny antony nandraisana anjara moa ireo ankizy mpifaninana toy ity tovovavy kely ity izay manazava ny fandraisany anjara sy ny fahitany vizotry ny fifaninanana. Nahatonga nandray anjara aloha tout d'abord te hiditra bebe kokoa zany anatin'le organisation le francophonie satria mahaliana be anazy ny resaka francophonie sy ny tany. Dia après mba napère défi personnel kely koa le izy hoe mba hiakatrakatra kely le niveau zany. Mikasika ny fifaninanana misy Mystère Analamanga kosa indray dia nanao fanandramana akanjo miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka ny mpifaninana. Amin'ny 12 novambra no ataony famaranana etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina izay tafiditra ao anatin'ilay journée estudiantine karakarain'ny faritra Analamanga sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Tompoko lasy tompoko vavy manapetra ihany ny fotoanantsika amin'ity takariva ity ankasitrahana feno ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ao manaraka indray. Mankasitraka tompoko.